Ary amaranantsika ny fotoana amin'ity ariva ity dia nitaranja badminton izay nanatanteraka ny fidina ny tompontakan'ny Madagasikara tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano omaly sy androany mitondra fanavahana mahakasika indrindra ny fizotry izay faninanana izay sy ny faninanana miandry ny federasiona ny zareo mpitantana amin'ity taranja ity. Pikatroka 7-valopolo teo no tonga niatrika ny fidinan'ny tompontakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja badminton. Kluba fito no tonga nandray anjara izay nahitana ny SCI, ny LCSMI, ny VTTK, ny Baobad ary ny Saint Joseph Nalamanga ary ny ABC avy any Vakinakaratra sy ny Estrabad avy any Antsinanana. Ireo no tonga niatrika ny fidinan'ny tompontakan'ny Madagasikara. Mitondra fanazavana mikasika indrindra ny fizotry ity faninanana ity ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja badminton Ravalson Mota. Nanomboka androany moa zany ny championnat de Madagascar 2019 ho an'ny senior. Ny junior efa nanomboka izy tamin'ny tapabolana natao tao amin'ny petite salle en palais des sports moa natao tao ny premier tour sy ny deuxième tour. Dia ny toyany moa zany dia natao androany zay ny junior, fa ny senior dia nanomboka amin'ny premier tour mihitsy izy androany 86 zany nisan'ny joueur sy joueuse nandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity moa zany dia mbola ny simple fotsiny aloha reo double indray dia atao amin'ny 18-19 janvier 2020 moa zany. Azo lazaina hoe miaina tsara ve ary manomboka miakatra ny taranja badminton raha zay isa lazaina zay sy ny atao hoe sokatso taona hifaninanana. Ny ankizy aloha ny tena betsaka ny ankizy satria moa zay manao an'le hoe badminton tsekoly, badminton in school. Dia tamin'ny tapabolana zany tena nahitana ireo ankizy mavitrika mihitsy misoratra anarana. Ny ety amin'ny sokadiny senior zany zao dia hoe occasion anankiray tia ny fanenany zareo tao aorian'ny Jeux des Îles sy ny fiofanana nataony tany Chine. Zay zany moa no ahitana ny hoe nahita tsara mihitsy izy niezaka mbola tokony ho ataony tsirairay aby tany amin'ny Jeux des Îles. Dia samy niezaka daholo izy dia amin'ity androany sy rapitsy ity zany no ahitana hoe iza ny tena nandray kokoa ireo fampiofanana sy ny Jeux des Îles amin'ireo atleta senior moa zany ny première série homme sy ny première série dame. Raha eo amin'ny faninanana resam-pirenena inona ny akaiky indrindra ary inona no mety hoe programme ho an'ny federasiona zany amin'ny taona 2020? Ny akaiky indrindra amin'ny taona 2020 dia misy ny championnat d'Afrique moa atao any Maroc amin'ny volana febroary le izy kanefa najany febroary zany ary moa dia efa mila fanomanana foana. Ny lesoka kely moa tamin'ny anay dia tsy nahazahoana famatsim-bola mihitsy zany moa avy any amin'ny ministera tokony andraikitra mba hahafahanay manatrika an'ireny rencontre international ireny fa ny faniriana dia mba tahita an'ireny moa zany no hahafahana mivoatra reny rencontre reny ka reny tena tsy ampy taminay mihitsy moa fa dia efa ho alefako moa zany ny fangatahana zany amin'ny taona 2020 ho any amin'ny ministera zany ho an'ireo koa tournoi international ireo. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny ito izao indray sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany aza dino ny fandarantsika isaky ny zoma hariva amin'ny enora sasany izay anarahanao ny fandarana 15 iresahana manontolo ny taranja baolina lavalava dia mametraka ny veloma mandram-piona ary ho amin'ny heriny ny ito izao indray sotra tompoko veloma ary tsika rehetra ho mandram-piona indray. Fandarana vaovao izay vokarin'ny fandarana mahery iresahana ny tontolon'ny taranja baolina lavalava arahanao isaky ny zoma hariva amin'ny enora sasany famerenana isaky ny sabotsy maraina. Tontolon'ny taranja baolina lavalava rano fotsiny no iresahantsika mandritra ny 20 minitra. Ndao ary 15